Faly-miarabantsika tsirairay avy indraitratra ity latsinainy fa 3 ny volana jolay ity. Misaotra an'Andriamanitra hatrany satria mbola nomeny tombonandro ary aoka ho fifaliana ho anao ny mbola mahavelona an'io. Fahatsiaro fa mbola misokatra ho antsika ny fahasoavany. Mialohan'ny dira antsika ny amin'ny mofinainan'io dia iara ivavaka isika. Tompo-Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay fa mbola afaka miatrika ny herinandro vaovao izao indray. Saotra anao nanomena iny mofinaina. Saotra anao koa manome ny teninao dia mangataka aminao izay hiteny manoloana anay. Amin'anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpiady mahery fony fahamarinana. Mpiady mahery fony fahamarinana. Alaina ny Timoty 2:7-12 manao hoe eny izay rehetra te ho velona amin'ity mpanaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Amen. Ndrehetra ny fandrafian'ny Satana ny taranak'olombelona satria amin'ny alalan'i Kristy dia antefan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony izy. Tadiaviny ny ahatonga alahelo any an-danitra sy amen'ny tany amin'ny loza mampahoriana. Ary dia tondroy ny vokatry ny asan'Andriamanitra tamin'ny namoronan'ny olombelona ireo ratsy rehetra ireo. Ny fahasoavana izay volen'i Kristy ao amin'ny fanahy no miteraka ny fandrafiana amin'ny Satana ao amin'ny olona. Raha tsy ho fahasoavana manova io sy io hery manavao io dia mbola ho babin'ny Satana ihany ny olombelona ho mpanompo vonina mandrakariva naraka amin'ny baikony. Ilay foto-kevitra vaovao amin'ny fanahy nefa dia miteraka ady eo amin'izay nisy fiadanana hatramin'izay. Ny hery izay omeny Kristy dia mahatonga ny olona ho afaka nohatra n'ilay mpampahory sy mpisandoka. Na iza aloha hita fa mankahala ny fahotana fa tsy tian'izany ary na iza manohitra ka mandresy an'ireo filàna ambany izay manapaka ao anaty dia mampiseho fa miasa ao aminy ilay foto-kevitra ambony. Ny fifanoherana misy eo amin'ny toe-tsain'i Kristy sy ny toe-tsain'i Satana dia maneho amin'ny fomba manaitra indrindra teo amin'ny nandraisan'izao tontolo izao an'i Jesosy. Noho ny fahadiovan'ny toetra sy ny famasinan'i Kristy no nahatonga ny fankahalany izay tsy nanana toe-panaraka an'Andriamanitra azy. Fanomezantsiny lalandava ho an'ny vahoaka, mirehare andevon'ny filàny, ny fiainana feno fandavantena, ny fitiavam-bavaka, tsy misy fahotana teo aminy. Izany no nitarika fandrafiana tamin'ny zanak'Andriamanitra. Ny iray tamin'ny Satana sy ny anjela ny ratsy fanahy, ny herin'ny fiemorana rehetra no nivondrona nohitra ilay mpiady mahery fony fahamarinana. Io fandrafiana io ihany koa no mahazo ny mpanaraka an'i Kristy tahaka an'izay nanjon'ny tompony koa. Na iza mahita ny toetra maharikoriko ny fahotana ka manohitra ny fakapanahy amin'ny hery avy any ambony dia ho azo ny antoka fa hirongatra mely azy ny fahatezeran'ny Satana sy ireo mpanaraka azy. Afatra ho antsika izany ankoatran'izay efa voalaza teo dia hoe azagaga raha mahita mirongatra ihany tokoa ny fahatezeran'ny Satana ho antsika izay mpanaraty-an'i Kristy. Satria tsy tiany ho ao amin'ny fahasoavana izay novolen'i Kristy isika ary tena manana fifandrafiana eo aminy tokoa. Dia noho izany isika dia aoka hiazona mafy an'i Kristy izy ilay tompon'ny finoantsika ary satria izy efa nienjehina talohantsika dia mazava loatra raha enjehana ihany koa tsika. Tsy midika nefa izany fa sarotra dia sarotra tsy ahitohana ny fiainantsika kanefa ao anatin'ny ady izay hatrehana dia ny azo antoka sy ny vaovao mahafaly dia efa mahazo ny fandresena isika. Ny any tokony hipetrahantsika sy hinoantsika mandrakariva dia tokony hatoky an'i Kristy mandrakariva isika, izy izay nametrahantsika ny fontsika, ny fanahintsika, ny fitiavantsika rehetra. Izy ihany koa ny hameno ny fomba hoety miady hiandresena ny herin'ny ratsy rehetra. Vavaka isika, saotra anao izay ray hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Saotra anao koa mampatsiahy anay fa
Izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka anao tokoa dia tsy maintsy enjehana. Gataka aminao zay mba ampitoetra ao aminao mandrakariva anay mpanomponao tsirairay avy eto, ary ihany koa anome hery amin'ny alalan'ny fanainao masina ny ianao efa nanome fandresena ho anay, ka omeo faharetana, omeo toe-tsaina tsy mora kivy, sy omeo fo manana toe-panaraka anao tokoa izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miaro